Ry havana ho ampitombonao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo Rainay izay any an-danitra isaky ny maraina toaka izao, satria vao miarina eo am-pandriana izay dia mahatsiaro ny fahalehibiazanao ary miaina ny fitiavanao ry Tompo. Porofon'izany izao fahavelomana omenao anay izao. Misaotra indrindra ny amin'izany. Ary tianay hatrany mametraka hatrany fiainanay iray manontolo Tompo, mba hanjakanao tsy amin'ity tontolo andro ity ihany fa mandritra ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ao amin'ny Jaona 5:22 ry havana dia hoy Jesoa fa ny iray aza tsy mitsara olona fa ny zanaka. Dia mbola namafisin'i Jesoa izany ao amin'ny Jaona 5:5 ihany fa ny 17 kosa manao hoe ary nomeny fahefana hitsara izy, Jesoa izany satria zanak'olona. Ry havako, ao amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika dia manambara isika fa ho avy Jesoa hitsara ny velona sy ny maty. Arak'izany tsy mpamonjy fotsiny ihany izy fa mana fahefana hitsara ny velona sy ny maty koa rehefa ho tonga, rehefa ho avy indray. Noho izany ry havana dia samy mitandrina isika amin'izay ataontsika amin'ny fanompoana, dia ny fanompoana an'Andriamanitra Resy Zanaka ary fanahy masina izany. Samy mitandrina isika arak'izany mba handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary tahaka izany koa tandremo izay ataonao amin'ny tenanao ity, satria ny fikarakaranao ny tenanao ary ny fitandremana sy ny fivadiana ny ratsy izany rehetra izany dia zava-dehibe, satria te-polon'Andriamanitra ny tenantsika ity ka dia tandremo tsara, korokoroho tsara, tandremo tsy ho simbasimba na ho simbana amin'ny zavatry ny tany. Ary indrindra tandremo koa izay ataontsika amin'ny hafa, satria hitsarana antsika avokoa izany ry havako. Izao fotoana havelomantsika izao izany dia zavatra roa no miandry. Voalohany, taona fibebahana izany izao. Raha misy ry havana natao ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifanaraka amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, satria izany no hitsarana antsika. Ahoana ny iainana no tenin'Andriamanitra io? Raha misy izany nataontsika ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia fotoana fibebahana izao, fotoana fifonana izao, ary fiovana fanao, fiovana toe-tsaina, fiovana handeha araka ny sitrapon'ny Tompo. Ankoatr'izany koa dia fotoana fanararoatra izao. Araka ny nambarako teo dia izay rehetra ataontsika ny iainana ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Baiboly dia izany no hitsarana antsika. Nisy didy fandrarana tao dia narahantsika dia izay izany ilay izy. Misy didy kosa manome baiko tsy maintsy atao dia rehefa nitanterahana dia izay ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany koa izany dia izao fotoana fanararoatra, fanaovana sy fanatanterahana izay ambaran'ny soratra masina tokony iainantsika. Mazava be ny soratra masina teo fa Jesoa Kristy dia nomena fahefana hitsara ry havana. Aoka tsy hampatahotra izany kanefa kosa mampandinika. Ary hoy aho teo rehefa vitanao ny fibebahana dia zava-dehibe izay. Ary rehefa vonona ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra hanonitra amin'ny ho avy dia vao maika tena tsara koa izay. Jesoa Kristy manana fahefana hitsara. Amen. Andeha hivavaka tsika ry havako. Misaotra anao ary izay ry Tompo Rainay izay any an-danitra fa nampianarinao indray maka indray izahay ny amin'izay ataonay amin'izao fiainana izao, satria ho avy ianao Jesoa Kristy hitsara ny velona sy ny maty. Misaotra indrindra Tompo koa ilay fanahinao masina ny hampianatra anay isan'andro ny amin'ny ataonay amin'ny Tompo, ary ny amin'ny ataonay amin'ny tenanay, ary indrindra ny amin'ny ataonay amin'ny hafa. Fa izany Tompo no hitsaranao anay mifanaraka amin'ny teninao voarakitra ao amin'ny Baiboly. Koa ny fanahinao masina anao ka mpianatra, fanahinao masina anao ka hitari-dalana, ary ny fanahinao masina anao ka homba anay. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.